Ry malagasy mpiray tanindrazana, tsy zaran'ny angady no hitrandraka tany mafy fa asesiky ny zararaha, ary tsy ditrako na hitraitrako ny andraisako fitenenana fa asesiky ny fitiava-tanindrazana. Ho valin'ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena frantsay tamin'ny 13 febroary teto akaiky teto a 30 kilometatra miala amin'ity toerana izay kabariko ity. Manao azafady raha nembana, tovanako fialatsiny ihany koa satria ny teny maro tsy loazan-diso. Ka rehefa afaka ny tsy mifanalam-bava sy ny fomba fanala-molotra dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra ary fiadanana ny eo antsika izay nany onona tsara-po. Tsy ho lava tarehy tahaka ny angoro-dao rovotra fa ataoko toy ny donaka finanana-kely ka tonga dia any am-povonana. Ankehitriny ry mpiray tanindrazana dia manantona an'ity toerana ity ny filoham-pirenena frantsay. Manambary izany fa henony ny kabary izay natao teto. Ary izany dia tokony hampaherentsika fa misy dikany ny atsembohana sy ny arerahana izay atao eto. Ahoana nefa ny valikafatra izay ataontsika? Valikafatra izay ataontsika dia tsotra ihany. Avereno aminay ny taninay, tanterao ny lalàna 3491 dia ny hoe avereno ny malagasy ny taniny zao dia zao. Ho fanampin'izany dia misy ao anatin'io résolution 3491 point numéro 5 tepoka numéro 5 dia milaza hoe ny sekretera jeneralin'ny firenena mitsambana no tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny didy. Koa noho izany dia napatsihivinay ny sekretera jeneralin'ny firenena mitsambana io lalàna tepoka 5 io tamin'ny alalan'ny taratasy vita sonian'ireo olona rehetra izay nanao fihetsiketsehana tao a Genève. Efa any amin'ny foibean'ny firenena mpikambana any New York ny taratasy amin'izao itenenantsika azy izao. Izany hoe mahafantatra ny sekretera jeneraly fa misy io olana io ary adidiny ny manatanteraka an'io fanapahan-kevitra io 3491. Izany dia napetraka eto anatin'ny taratasy napetraka eo hoe iengany irariana mba ho vita ny fifanarahana fa tsy tonga hatramin'ny fandroahana fampiasana hery dia ny fampiasana ny tafika manga izany. Ary mino fa vonona ireo miaramila malagasy raha antsona hanamafy ny tafika manga satria efa nisy fanambarana izay nataon'ny jeneraly tamin'ny herinandro lasa teo hoe vonona ny firenena malagasy hiara-iasa amin'ny firenena mikambana raha misy ny fiantsoana ary nefa nisy ny fanazara-tena sy ny fitaovana momba an'izany. Koa io no tsindritsika tsara hoe ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana indray no asaintsika manatanteraka fa tsy ataontsika le fiantsina satria matoa izy nitondra miaramila tao aoriana tao ary nasiany soratra hoe tafika anabakabaka dia te hampiasa hery izy. Fa itsika tsy mahazo mitsofoka amin'izay fa ny tena tanjakintsika dia ny fahamarinana. Ka amin'ny alalan'ny fahamarinana no hitakitsika ny tantsika eo anivon'ny firenena mikambana. Ary raha ilaina dia misy ny fitsarana izay mikasika an'ireo ataontsika hoe faritra masina, olana momba ny faritra masina, any koa no ianasako an'ireo mpahay lalàna azotsika hidina lalana anankiray azo hidina fa tsy maintsy dinihana tsara ny procédure. Ary ny zavatra anankiray ny tanjaka tena ananantsika malagasy dia ny finoana. Tsindriko tsara ny finoana satria ny finoana dia mahafindra tendrombohatra rehefa tena mino isika. Koa ny zavatra angatahako ry mpiray tanindrazana dia izao: hivavaka isika, hivavaka mafy amin'Andriamanitra mba hiverina ny tanitsika, hivavaka mba hiala amin'ny fahatrana satria lalana ray mety hampiala ny fahatrana izy io. Koa mahereza ary mino fa ny marina dia marina trano. Ny tanindrazana tsy atakalo tsy amidy vola. Ny tanindrazana dia mila rovana hatramin'ny aina hatramin'ny farany. Koa mivonona sy mijorory malagasy satria masina ny tanindrazana.